Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Dirao sy obio ny tompo ry firenena rehetra. Izay no lohahevitra roso ny fiangonana ho antsika amin'ny ity andro alahady tsotra faraka amroapolo amin'ny vanim-potoana tsotra mandavantaona izao. Ka dia faly miarahaba antsika rehetra ary faly magnasa antsika rehetra ihany koa iaraka hitandregny izao fampianaran'ny fiangonana izay ataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson amin'ny alalan'ny reto vakteny telo atolotry ny fiangonana ienontsika amin'ny androny any ity. Ka ny vakteny voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky izay impaminagny ao amin'ny toko fa 480. Izao no lazain'ny tompo, tonga hao anangona ny firenena rehetra sy ny vahoaka rehetra samihafa fiteny rehetra. Ho tonga izy ireo ka ahita ny voninahitro, ametraka famantarana eo anivony aho, andefa iraka avy amin'ireo sisa tsy maty taminy, ho any amin'ny firenena rehetra sy any amin'ireo nosy any lavitra, izay tsy mbola nandre ny lazako na nahita ny voninahitro. Ka hitory ny voninahitro any amin'ny firenena samihafa izy ireo, dia hoentina avy any amin'ny lafivalo ny rahalahinareo rehetra, atao fanatitra ho an'ny tompo, ka ao ny mitaingin-tsoavaly, ao ny mandeha kalesy, ao ny entina ampilanjana, ao ny mitaingina ampondra na rameva, samy miakatra ao amin'ny tendrombohitra masina ao Jerusalema. Toy ny itondran'ny zanak'Israely ny fanatitra anaty lovia madio ao antranon'ny tompo no itondrana azy ireo. Ary misy alaiko aza ataoko mpisorona sy levita. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Taratasy ho an'ny kristianina Hebreo ao amin'ny toko 12. Ry kristianina havana, aza dinoina ny fananarana izay atao aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka. Aza iverina ho zavatra kely ny famezan'ny tompo ary aza kivy rehefa teneniny. Fa izay tian'ny tompo no faizina ary ireo kapohiny dia izay resiny ho zanaka ihany. Natao fanabiazana nareo ny famezana iaretanareo ary toy ny zanaka no itondran'Andriamanitra nareo, fa iza moa no zanaka tsy faizindrainy. Ny famezana eo amboalohany dia toa tsy miteraka faliana fa alahelo, fa anaoriana kosa ny vokatra azon'ireo no hatanjainy dia fiadanana ombam-pamarinana. Noho izany dia enjano ny tanana malemy aitsio no loalika mangozohozo ary ataovy mahitsy ny lalankomban'ny ny tongotrareo, mba tsy otra intsony ny mandringa fa ho sitrana soamantsara. Izany ary ny tenin'ny tompo.
isoragna ny Andriamanitra. Evanjely Masiny Jesosy Kristy nosoratany Masinday Lioka ao amin'ny toko 7:10. Indray andro nandeha nitety tanàna sy votra Jesoa nampianatra sady nanohy dia ho an Jerusalema ka nisy nanontany azy hoe, Tompo, dia vitsy ihany ve ny ovavonjy? Ka hoy izy tamin'ireo olona teo, Mikeleza nahiditra amin'ny varavarana tery, fa maro iaho aminareo no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Fa efa nitsangana ny tompo-trano ary nanidy ny varavarana vao tonga ianareo ka tafatsatoka ao ala-trano ary mandondona ny varavarana manao hoe, Tompo, mba vohery izahay. Fa hovaliany hoe, tsy fantatro ianareo na havieza na havieza. Dia iteny ianareo hanao hoe, izay ane nihinana sy nisotro teo anatrehanao ary teo amin'ny kianjanay ianao no nampianatra. Dia mbola hovaliany ianareo hataony hoe, tsy fantatro izay niavianareo, miala lavitra ary mpanao ratsy isany. Any no isy an'ilay fitomanena sy fikotroanify rehefa ahita ndry Abrahama, Isahaka, i Jakoba sy ny mpaminany rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo. Kanefa ny tenanareo amin'izay voaroaka any ivelany, fa ho tonga ny avy any atsimo sy ny avy any avaratra, ny avy any andrefana sy ny avy any atsinanana, ka hipetraka hihinana amin'ny fanasambe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro isy amin'ireo farany ho voalohany, ary isy amin'ireo voalohany ho farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry Kristianina havana, raha tamin'ny herinandro lasintsika nandinika sy ny bazina any Masin'ny Maria nampakarina ambonina ny an-danitra vatana sy fanahy, ary any tokoa no toerana iombonantsika ary olo raika ao amin'ny Trinité Masina tokoa isika. Dia ny fampianarana amin'izao lahady faraika amby roapolo mandavataona zao dia manantitrantitra fa noharian'Andriamanitra olo raika ao amintsika, ho fianakavian'Andriamanitra, iray eto tany ary iray any an-danitra. Ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Izaia mpaminany dia manambara amintsika fa ansoin'Andriamanitra iverina ao aminy, iombona aminy ny firenena rehetra, olo raika ao aminy, na ny avy any atsimo, na ny avy any avaratra, na avy any andrefana, na avy any atsinanana, na ireo nosy lavitra aza, na de ireo mbola sy nandeha, dia iombona iray ao amin'Andriamanitra. Ary izay no voninahitr'Andriamanitra, no arian'Andriamanitra tokoa isika ho ao aminy. Ary dia izay no antitra terina ary amin'izao alahady faraika amby roapolo mandavataona zao. Ry Kristianina havana, i Andriamanitra dia mikasaka mandrakariva ny asoatsika, fa izao anefa tsy maintsy mahay mamaly ny ansony isika. Ary dia zay no ampianariny ny vakiteny ny evanjely androany. Raha nisy olona nanontany an' Jesosy,
tompoko moa de visiany ny vovonzy ary nampianarin' Jesoa ary fa mikeleza aina iditra amin'ny varavarana hety, varavarana tery zegny. Inona ary ny tiany Jesoa ambara amin'izany? Inona ny tiany volagniny amintsika raha mivolagna amintsika izy hoe mikeleza aina hiditra amin'ny varavarana tery? Inona izay varavarana tery zay? Ary inona ny varavarana malalaka? Ny varavarana malalaka dia ny fampianaran'izao tontolo izao izay fakapanahy mahatarika asika matetika satria moramora kokoa izay ary sy misatra aho no mamerimberina amin'izay amintsika. Ny fampianaran'izao tontolo izao, ny fahendren'izao tontolo izao dia masarika mena miraviravy ka mahatarika ny maso ka mahasarika asika tokoa, fa indrindra moa ny tanora ka lavo amin'ny fakapanahy. Ka izay indrindra amin'izao alahady 1 zao mananatra asika Jesoa anana safidy matotra, ary zay ny dikany hoe ny finoana izay safidy tsy maintsy ananasika. Ny finoana dia sy tany malemy, zay le tany malemy, zay le varavarana malalaka zay, sy tany malemy anorena mpangady, fa tany lonaka zay le varavarana hety, tany lonaka zay iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka azahotsika ny azahotsika ny fahasambarana, azahotsika ny fiadanana. Sy ampy fotsiny zany ny manao hoe nanatanteraka an'izao izahay, na nanao chapelet izahay, nandray communion izahay, vita araka fivolagnitsika vita razy aby. Zay ny tiany Jesoa hoe amin'izay ianareo dia anao hoe nihinana sy nisotro teo anatrenao izahay ary nampianatra teny amin'ny kianjanao. Lazaiko aminareo fa sy fantatro izay niavianareo. Zany hoe ho fantatra ny Jesoa isika raha manahaka azy, satria kristianina isika. Zay ny tiany Jesoa amin'izay hoe raha tiany Jesoa ho fantatra arsika amin'izay fotoana iombonantsika ho fianakaviana ray ao aminy, ansony amin'izay isika. Ary zay no nisantaran'ny Masiny Maria araka ny lazaisika tamin'ny 15 Aogositra iny, raha izy nampiakarina amboninahitra vatana sy fanahy any an-danitra, dia satria izy dia niaina ary niombona tanteraka amin'ny Jesoa, nanahaka ny fiainan'ny Jesoa, ny fiainany kristianina isika. Ary de izay no tiany Jesoa ambara amin'izay hoe fidirana amin'ny varavarana hety, zany hoe izay fiainan'ny Jesoa no fiainantsika kristianina isika. Ka izay koa ary kristianina havana ny tsy maintsy ezahasika, ary zay ny dikany hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Tsy ampy fotsiny ny vita zao sy zao, vita batemy, vita sakramenta, vita raziaby, mandray communion, manao chapelet, soa zegny, fa ny fiainantsika oka ho fiainana kristianina. Ary zay fiainana kristianina zay manambara fa nanana safidy matotra isika, ary izay koa no midika hoe tany lonaka iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, ka azahotsika ho fianakavian'Andriamanitra, azahotsika an'izay asambarana ao anatin'izay mahafianakavian'Andriamanitra izay. Ary dia izay no ambaran'i Jesoa, isy olona avy any Atsinanana sy Andrefana ary avy any avaratra sy Asimo hipetraka hihinana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary indro isy farany zay voalohany ary isy voalohany zay farany. Sy hoe ny tiany Jesoa ambara io azakazaka sy izay fa marina sy maintsy manao ezaka isika, ary ny tadiaviny dia isika mivelona an'izay mahazanak'Andriamanitra sika zay, mahafianakavian'Andriamanitra sika. Ary dia zay no ambarany taratasin'ny Hebrio amintsika: azadininareo ny fananarana zay nomenanareo izy. Ary ndraindray amin'ny mahavaravarana hety azy dia misy famaizana, misy sedra sy mainsy ho tanterahina, satria tsy mandeha ho azy ny finoana, ary sy hoe tany malemy ho isika teo, fa
sy maintsy mamola tena isika, sy maintsy misy fahafoizana, ary de zay no ambarany ny famaizan'ny tompo ao amin'ny taratasiny Hebreo amin'ny vakiteny voalohany, sy maintsy eo raha sedra maro isan-karazany zay sy maintsy etresika mba hahafahasika miditra amin'izay varavarana eto zay. Marina averina indray sy hoe ny fizaliana no tadiavin'ny tompo sanatria zany, ary profon'izany raha manao ny vavaka nampianariny sika sy manao hoe omeo anay anio ny fizaliana isan'andro, sy zay no angataisika amin'izany hoe varavarana ety zay. Ary izy raha teo efa nilaza tamintsika, mankanesa ty amiko ianareo zay manana entana mavesatra fanamevana anareo aho, ny tadiaviny dia izy ny eo anivo ny fiainansika, ary izy ny ivom-piainansika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, aoka amin'izao zay fotoana iomanantsika amin'ny andraisana ireo avatsika ny fanamasinana pretra sy diakra, de ingany hivavaka ho azy ireo tsika mba i Kristy tokoa no safidim-piainany, ary de ho hita amin'ny fiainany ny zay hoe olon'Andriamanitra izy ireo. Ary de zay no mahatonga ay milaza amintsika matetika hoe aoka hivavaka ho an'ny pretra sika, hivavaka mba hanana pretra masina, hanana pretra maro ary sady masina, satria amin'izay afaka hitarika sika tokoa amin'izay maha-kristianina sika zay. Ry kristianina havana, engany iseo eo amin'ny fiainansika tokoa ny safiditsika, fa nanson'Andriamanitra ho fianakaviana isika, ho fianakaviana iray ao aminy. Ka ry Jesosy Tompo mba omeo anay tokoa lay tampony fahasoavana avy aminao, de ho tonga ho anisan'ny fianakavianao tokoa izahay, hiady ampianaritra aminao, ampianaro hiaraka aminao na misarotra na mora amin'ny fanorenana ny fanjakanao. Ary de ingany denizao izahay de iombina anjara amin'ny asambarana mahazanak'Andriamanitra tokoa. Ka ingany ny sakramenta resinay sy sakramenta ity ivelany, fa maniteraka tokoa ny fiainanay. Ka hiezaka izahay hialavorary miombina aminao mandrakariva. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiantony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.
Yeah.